Asadiny fa olona miavaka ianao, olona mahavita zavatra ianao. Androany ianao dia horenao ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tena tombam-bidinao. Olona valy ireo ianao. Raha ianao izay olona izay manaova haleluya, manaova haleluya, haleluya. Na iandro nisy fanamby lehibe natao teo amina tendrombohitra anankiray, ary teo amin'izany tendrombohitra izany dia nisy fanamby lehibe natao tany Karmela izany. Nisy olona fahavalo tao hoe fahavalo ny firenena mihitsy teo. Nisy an'ireo olona reo olona 590 lahy, 850 personnes, 450 ihany bala, ary 400 personnes any Aseuta. 850. Ny olona nefa nanaova ny fanamby teo olona anankiray. Ny anaran'izany lehilahy zany dia antsoina hoe Eli mpaminany. Olona ray no nanao fanamby, nanaovana olona 590 fanamby. Ary reto olona 590 reto misy azy fa tena potony Eli, ravany Eli, ary tena sakafony Eli. Amin'izay fotoana izay nefa Eli mpaminany dia olo fatakarana ary lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Azavako zavatra kely nareo tsy mitovy ny antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra sy lehilahin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra dia olona te hanompo an'Andriamanitra, nanatosiko ny fiarahamonina hanompo an'Andriamanitra. Fa ny lehilahin'Andriamanitra dia olona nantsoin'Andriamanitra. Andriamanitra ny antso azy tany tendrombohitra tany an-danitra, ary ny atao hoe lehilahin'Andriamanitra dia olona nametrahan'Andriamanitra zavatra. Olona manina hony nametrahan'Andriamanitra zavatra. Dia ohatry koa ny vehivavin'Andriamanitra matony ny olona ray eken'Andriamanitra hitoetra eo anilan'ny mpanompony mba ho vadiny, dia olona efa nifidian'Andriamanitra zany. Tadidinareo tsy haiko aty aminareo fa any Antananarivo be dia be ny olona te ho vadina mpanompon'Andriamanitra. Tsy haiko izay antony fa izany tsy possible zany. Raha ihany no fidian'Andriamanitra ho vadiny mpanompony dia Andriamanitra no fidy azy mametraka azy eo aninany. Ka matoa Andriamanitra no fidy azy dia efa malala azy. Izay no antsoina hoe lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra, olona nametrahan'Andriamanitra zavatra. Zavatra dininy mpaminany bara sy mpaminany hafa teto iza moa Eli. Aty amin'ny Jakoba izy dia milaza hoe Eli dia olona tahaka antsika ihany. Fa ny nampiavaka any Eli dia olona milolo fahasoavana. Mampiavaka an'ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra tazonareo reo marina fa olombelona tahaka anao reo, fa mampiavaka an'ireo dia ny ositra mipetraka ambonin'ny tapon-dohany. Tehaka mafy anatrehan'Andriamanitra ianao. Ary eto mpanombohana dia izao, izay ny tsy azo kitikitihana an'ireo, tsy azo nasivana ratsy azy, tsy azo